Commune Sapotsinameana manampy ireo sampandrara samihafa izay manao asa mipaka amin'ny vahoaka. Ankoatra ny fanomezana trano ampiasaina centre d'écoute Fanirisoa, ivitoerana iray izay hitaraina an'ireo niarany herisetra hanorona hevitra azy ireo ihany koa, miampy fanomezana trano iasana ka izarana vola ho an'ireo mpisotro ronono ety anivon'ny commune Sapotsinameana sy ny manodidina. Dia fantatra koa ankehitriny fa nanome efitrano iray ho an'ny Jirama ihany koa ity commune ity ho ampiasaina andraisana saran'ireo jiro sy rano ho an'ny vahoaka. Satria araka ny efa notanterana teto dia nikatona tanteraka nanomboka tamin'ny alatsinainy 3 septambra lasa teo ny ratsa magaiky any Jirama ety anivon'ny commune Sapotsinameana. Azo mpanjifa ny Jirama atao tsara koa nefa maharitra izany eny Anaramahintsy araka ny fanazavany ireo tompon'andraikitra. Hatreto aloha dia mbola tsisy mipika hoe fa naninona nakatona ity ratsa magaiky any Jirama eto Sapotsinameana ity, na dia maro aza ireo tsilitsofona amin'ny famoafobeny ihany mahakasika izany. Ireo tompon'andraikitra izay natonona sy nangatam-panazavana koa etsy andaniny dia minitsy milaza na inona mahakasika ity fikatonana tampoka ity. Fantatra trano fa maro ary tsy tambo isaina ireo fitaovana simba vokatry ny fahatapahan'ny jiro ety anivon'ny commune Sapotsinameana.